mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zazamononontsika izao rakizy. Efa vonina daholo ve? Efa ao daholo ny zazamonono? Efa vonina eny lesona? Eny are, anderitsika ifampiarabe araka ny mahazatra ao aorianany isa 3, isa 2, 3. Manaona falita faona raha vo mahitanao manaona enao. Salama tsara ô, efa ao daholo ô. Eny are, andakambana ny tanana are, kambana ny tanana ahondrika ny loha, akipy ny maso, vavaka isika. Misaotranao zay Jesosy ao fa afaka amerina lesona ndray. Taio zay mbo zaza endry, mahay miaino, mahay mankatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny are, lesona fahafiritsika zao, lesona faha-6. Tsara penga ny lesitsika e. Lesitsika amin'ity volany ity dia hoe ilay mpiandry tsara. Ilay mpiandry tsara. Tsy anjery avia iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Averina? Avia iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Tsara, efa manomboka mianatra ny zazamonono. Andera raha tsika ny tantara. Mahafinaritra ny tantara. Ireo anesany ondry kely izany. Efa fotoana fifoasana nge zao e. Dia efa andeha ivoaka nge satria efa maraina ny andro e. Efa mifory mpiandry dia efa mifoha koa zao ry ondry kely fa efa andeha hisakafontsika zao. Mbola misy matory ihany mifoaza amin'izay ry ondry kely Tsy misy miantsika aloha mbola mipetraka tsara daholo. Eo ihany aloha tsy miantsika fa fotoana fanisana zao. Isa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andray mbola ao daholo mpilambirdabeka mbola isaina satria mbola misy 9, 7, 7, 9, 8, 7, 100. Reo daholo ny ondry. Ataotsika aloha fa andeha hisotro rano tsika fa efa ambony be masoandro e. Andao hisotro rano fa mangetaheta be
toay andao aingana de mandeha makeny amoron-drano fa andeha hisotro rano amin'izay zao tetiny mpiandry mandeha makeny amoron-drano hisotro ny ondry reny efa misy mandeha irery de misotro rano tsara be ny rano tsara be efa misotro rano daholo efa afaka etaeta tsara daholo andao amin'izay tsika araka malomaloka indray fa sao de mamay loatra de aka malomaloka misy lalitra manelingelina koa iny bzz makeny amin'ny oriny le ondry makeny amin'ny oriny manelingelina be mihitsy le ondry kely misy an'izay bolo kely zay i bolo kely iny bolo kely ka misy fahetsika tsy an'le ondry de le lalitra de lasa izy na andeha niala teo amin'ny namany na nentsika an'le lalitra na bzz na andeha nentsika an'le lalitra ilay ondry kely bolo kely zany jerevany le mpiandry ony zany de nasiany fanafody de rehefa hariva ny andro na andeha nody andray na andeha nody ny ondry ny saina isa 2 3 4 dimapolo 5 enina amby sivifolo 7 amby sivifolo 8 amby sivifolo 9 amby sivifolo 10 amby sivifolo tsy ampy anankiray andeha tady any bolokely inge tsy tio lasa izy nandeha nitady amin'ny bolokely zary bolokely to tsy eto amoron-drano ao ambadiky ny hazo angambany tsy ao ambadiky ny hazo na akay zary bolokely zary zay ela naneno bolokely zany faheniko bolokely niazakazaka izy i bolokely tao anelanelany vato no mipetraka bolokely de nalaina bolokely tsy mipetesina de nentina nody tany an-trano hitane bolokely de naterina tsy mipetesina izy fa napetsaka tsara tao amin'ny tranony de nikarakaraina tsara mahafinaritra le mpiandry ondry mikarakara ny ondriny izy de tsy avelany ho very ny namany fa karakarainy tsara iza koa ny tia mikarakara ny namany ohatran'izany mino afa ny ankizikely rehetra tia mikarakara ny namany tahaka ny tia mpiandry tsara ity eny ary andeha reverintsika ny tsy anjery ny lohateny sy ny tsy anjery lesona faharoa ilay mpiandry tsara tsy anjery avia hiara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very eny ary de farana hatrendray aloha lesitsika androany fa amin'ny herindray de mbola averintsika indray ny tantara andeha ary sika ifanao velomy ao ary 1 2 3 tia mifanao veloma tia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko amin'ny herindray zany miaraka eto indray sika eny ary mandra-piona daholo Faly miarabantsika rehetra indray zazaboto inona moa anio rakizy Sabata saotra n'Andriamanitra sika fa omeny Sabata fitsarana indray de faly avokoa ny ankizy rehetra moa rehefa Sabata andao ary saotra n'Andriamanitra akambany indray ny tanany de aondrika aloha akipy tsara ny maso hiaraka hivavaka sika Andriamanitra faly indray zay misaotra anao fa tafahoana ato anatin'ity fandaharana ity mba hiain'ny teninao sady hideranao fa Sabata nge androany de misaotra Jesosy no fitiavanao anay amin'ny anaranao no angatanay vavaka amen
ilay ondry very ny lohateny Lesona na hoe ny tantara ho arahantsika androany. Nareo ve aloha mba efa very? Efa very dia ahoana rehefa very? Matahotra sa tsy matahotra? Matahotra dia misy mitomany mihitsy. Dia ohatran'izay ny tantaran'ilay ondry very rakizy natahotra ilay ondry fa very. Tafaraka tamin'ny namany izy, tsy tafaraka tamin'ny dadany sy neny izy dia matahotra ohatra antsika ihany koa. Fa izao aloha anao tsy anjery izany sika izao izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:20 dia hoy Jesosy hoe andao sitsika fihetsika hoy Jesosy matoky izaho momba anareo mandrakariva. Averina indray. Hoy Jesosy matoky izaho momba anareo mandrakariva. Bravo! Anaraka ny tantara sika dia tsy mikitikitika namana fa mipetraka tsara manjary tsy mahay an'ilay tantara. Ndao ary Indray mandeha dia nisy mpiandrondry iray nanana ondry 100. Nikarakara fatratra ireo ondry ireo izy. Isan'andro dia nentiny teny amin'ny toerana misy ahi-maitso mavana izy ireo mba ahitany zavatra hohanina be dia be. Isan'andro dia entina eny amin'ny rano madio sy mangatsiatsiaka izy ireo mba hisotro rano tsara. Isan'andro dia roahan'ireo bibidia izay mety hamono ny ondriny. Ary isan'alina dia tariny ho any amin'ny toerana azo antoka ireo ondry ireo. Alohan'ny atoriany dia nanisany ondry ilay mpiandrondry mba azo antoka fa ao daholo izy ireo. Tiany ondry ilay mpiandrondry ary matsiaro ny herendoza ireo ondry ireo teo ambany fikarakaran'ilay mpiandrondry. Kanefa ndray hariva rehefa nanisa ireo ondry ireo ilay mpiandrondry dia velona ny zavatra tsy mandeha tsara. Nanisa indray mba ho azony antoka tsara ary ny sainy hatrany. Tena misy zavatra tsy milamina mihitsy ka tsy tao ny iray tamin'ny ondriny. Tsy nahatsiaro hanohanana ilay mpiandrondry. Tsy nirara iny ny tongotra naratra. Tsy niteny izy hoe avelao raha maraina voajerena izay ondry very izay reraka zany. Tsy nilaza izy hoe mbola manana ondry 790 ato. Tsy dia ilaiko ilay iray very. Tsy nanao an'izany mihitsy izy. Tian'ilay mpiandrondry avokoa ny tsirairay tamin'ny ondriny. Ka dia najano ny zavatra rehetra nataony ary lasa izy nitady ilay ondry very. Tsy mora nitady zanak'ondry very amin'ny andro maizina. Nidona tamin'ny vato kely ilay mpiandrondry. Voasarikotry ny kiritrala manindrotsindrona izy. Injay anefa lavitrany reny feon'ilay ondry kely raiky tahotra mitomany. Fantatry ilay zanak'ondry kely mampalahelo fa very izy. Fantany fa tsy voaharo amin'ny loza izy raha tsy tafaverina miaraka amin'ilay mpiandrondry. Naran'ilay mpiandrondry ilay feo mibarareo efa niananakaiky hatrany izy. Avy eo rehefa tarafiny ny hazavan'ny volana hitan'ilay ondry kely tao anaty kiritrala misy tsilo manindrony. Nesoriny mpiandrondry moramora ny kiritrala. Tsy nirara iny ireo tsilo izay manindrona dia mandratra ny tanana. Hanafaka ilay zanak'ondry ihany no fandriny mba ahafahany mitondra soma tsara any an-trano. Ary avy eo dia nataon'ilay mpiandrondry moramora teo amin'ny sorony izy ary nentiny nody. Navesatra ilay zanak'ondry saingy tsy mampaninina ilay mpiandrondry izany. Faly izy satria hitan'ilay ondriny ary faly koa ilay zanak'ondry. Fantany fa tsy afaka nanafaka ny tenany samirery mihitsy izy saingy afa-doza izy izao satria efa hitan'ilay mpiandrondry. Jesosy ny mpiandry tsara antsika isika ny ondriny
tiany olona rehetra izy ary tiany ho tsara fanahy amin'ny olona rehetra isika. Ikarakara tsara antsika toy ny karakara ny mpiandrondro fatratra ireo ondry izy, ary indray andro any dia ho avy Jesosy ary haka antsika hody any an-danitra. Manao ana daholo ianareo rakizy namako. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery dia hitantsika ao amin'ny jaona 1:7-1. Indre manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray antsika dia ny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra ary izany tokoa isika. Jaona 1:7-1. Tsapanao ve fa zanak'Andriamanitra ianao? Fa izaho manokana dia matsapa fa tena zanak'Andriamanitra ary manova antsika tokoa rakizy ny fahafantarana izany fitiavany ray antsika izany, ka dia andeha antsika izaran'izany mba hitondra koa fiovana eo amin'ny fiainan'ny hafa dia ny antsonan'izy ireo hoe zanak'Andriamanitra. Ka dia andao manarasa matsara ny tantara mahazaho fahendrena amin'ny alalan'izany. Rehefa milaza ny reny anankiray rakizy fa handehan'olo zaza izy dia inona ny hevitrany? Ahoana ny fomba hanoloany azy? Hovany ho tonga inona izy? Fantatrao izay tiany lasaina. Inona nefa ny tiany Jesosy ambara rehefa nilaza izy hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo? Re avy tao anatin'ny ahitra ny feon'ny angelikary, mihira ny vorona mpivoaka alina, dia indro rakizy Nikodemosy fa nanatona tsy moramora nakeo amin'ny toerana izay reny tamin'ny olona fa mety ahitany an'i Jesosy. Rehefa nahita an'i Jesosy Nikodemosy dia hoy izy taminy: mpampianatra, fantatray fa avy amin'Andriamanitra ianao, ny fahagagana ataonao dia efa milaza izany amin'ny olona rehetra. Tenitsika tao anatin'ny aisina ange Jesosy, fantany fa naniry mafy ny ino azy Nikodemosy. Fakoseho manany maizy azy anefa Nikodemosy, ary Novambra tao amin'ny filan-kevitra Jiosy. Tonga andro alina tao amin'i Jesosy izy mba tsy ho fantatry ny fakoseho hafa. Fantatry Nikodemosy fa mpampianatra avy tamin'Andriamanitra i Jesosy. Tsy tena azo ny antoka loatra nefa fa zanak'Andriamanitra izy. Tsy mba nivilivily amin'ny mason'i Jesosy rehefa nijery azy Nikodemosy, tsy ny fahagagana no zava-dehibe. Raha tsy hateraka indray ianao, tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hateraka indray hoe ahoana izany? Ataoko ahoana ny hiverina any an-kibon-dreniko? Lehilahy lehibe ange aho hoe marina ny teninako sakaiza. Tsy fahaterahana ara-nofo anefa ny tiako lazaina fa fahaterahana ara-panahy. Lazaiko aminao marina fa raha tsy hateraka ny fanahy masin'Andriamanitra indray ianao dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy azoko izany. Lasa saina rakizy Nikodemosy. Saintsainy kely angeny amin'ny rivotra hoy Jesosy. Tsy hitanao ny rivotra kanefa hitanao ny zava-mitranga rehefa mitsoka izy. Mihetsiketsika ny tendron-kazo ary manenoneno ny ravin-kazo. Dia toy izany no mitranga rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona ny fanahy masina. Tsy mahita ny ao anatin'ny fo na ny sain'ny olona ianao. Hitanao kosa nefa izay mitranga eo amin'ny fiainany satria tonga vaovao sady madio izany. Miova ny fiainan'izy ireo tena angena tokoa tamin'izany rehetra izany rehefa nieritreritra ny voalazan'i Jesosy Nikodemosy. Ny ray aman-dreninao no niteraka anao ara-nofo. Hoy ihany ange Jesosy, saingy ny fiainana ara-panahin'ny olona iray kosa dia avy amin'ny fanahy masina. Rehefa manapa-kevitra ny hamela an'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fiainan'ny olona iray dia ovan'Andriamanitra izy. Esorin'Andriamanitra ilay fiainana ratsy sy feno fahotana teo, ka fomba fiainana vaovao no atolony ho an'izany olona izany. Izany no atao hoe hateraka indray. Manana vaovao tsara ho anao ary Nikodemosy. Tena tian'Andriamanitra tokoa izao tontolo izao, ka nalefa ny tetỳ tany ny zanan'ilay tokana mba hamonjy azy. Rehefa misy olona mino an'Andriamanitra dia omeny fiainana vaovao, ary io fiainam-baovao io dia midika fa nateraka indray ianao. Hanananao ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay. Mianatra zavatra izay tsy maintsy fantatry ny olona rehetra ange Nikodemosy tamin'io alina io rakizy. Tena tiany Jesosy tokoa isika. Izao dian'izao izy dia efa vonona ny anaisitra amin'ny fontsika sy ny fiainantsika ratsy sady feno ota, ka hanome antsika fo sy fiainana vaovao indray.
avelanao hanomeanao izany vovavao sy madio izany ve izy anio? Tsy tianao ve raha ateraka indray ianao? Ho raisinao ve ny fanomezana ny fiainana mandrakizay izay tiana atolotra anao? Mety haniry izara izany zavatra izany tamin'i Jesosy ianao a? Jesosy malalo misaotra anao aho fa tia ianao. Ratsy sady feno ota ny fiainako, tiako omenanao izao teny izao izany. Mitalao aminao aho mba omenao saina vaovao sy madio ho sorona izany. Ho fahitovy bebe kokoa amin'ny fiainanao ny fiainako Jesosy. Misaotra anao noho ny fanomezanao ny fiainana mandrakizay. Tiako ianao Jesosy aho. Amen. Dia tanteraka amintsika tokoa ny fanovana izay ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika noho ny fitiavany antsika rakizy. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Tonga indray ary ny fiarahantsika mamerina ny lesona fahaenina izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Ny lohatenintsika dia hoe mikatsaka fihavanana. Mikatsaka fihavanana. Andeha indray ary ho averintsika ny tsy anjery. Jakoba toko fahatelo. Jakoba toko fahatelo andininy 20. Andao atao miaraka re. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho amin'izay mampandroso ny fihavanana. Tsotra ny jenjerintsika fohifohy ihany minao fa nahay tsara daholo. Ndao ary hiaraka mitina indray isika. Hitantsika izany izao fa nisaona ny zanany Davida. Nalahelo mafy tokoa izy satria maty i Absaloma zanany. Marina hoe nitsangana ho fahavalo ny Absaloma fa tiany ny zanany. Ary niangavy izy mba tsy ho vonoina ny zanany, kanefa novonoiny Joaba ny zanany dia nalahelo mafy izy. Tsy vitan'izay fa nikorotana ny firenena. Nikorotana be mihitsy ny firenena Israely ary tsy hitan'ny olona izay eo amin'ny metrahana fitokisana hoe i Davida ve sa i Absaloma izay efa maty. Lasa niady, voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy ara hoe nifanditra ny zanak'Israely. Niverina tao an-dampany izany tany Jerosalema izany i Davida, dia teo izy nitady hevitra ahoana no ampihavanana ny vahoaka. Ahoana ozy izy no ahafantarana fa zanak'Andriamanitra isika raha mikorotana. Ahoana ny ahafantarana fa mpanaradian'Andriamanitra raha ohatra ka mifanditra sy miady ao anatin'ny firenena. Dia nangataka torohevitra tamin'Andriamanitra izy, nivavaka tamin'Andriamanitra dia niezaka nampihavana izy. Nesoriny ny ambopony mahampanjaka azy ary nilefitra izy teo anatrehan'ireo fahavalony. Tao anatin'izany ohatra i Amasa izany izao dia fahavalony, izany hoe mpitaritafika ny Absaloma zanany izy ary anisany hoe fahavalo izany dia notendreny Davida ho mpitaritafika anazy ihany koa. Tao anatin'izay dia hita fa nahomby izy satria le fanehoana atsara-panahy sy fitiavana tamin'ny Amasy dia nahatonga ny Amasy ny taonan'ireo mpikomy niaraka tamin'ny taloha hiandany amin'ny mpanjaka Davida indray. Teo andanin'izany indray koa ohatra dia nisy any Simei. I Simei ilay nanozona ny Davida ary Simei izany dia fahavalo ihany koa. Rehefa niverina ry Davida dia niazakazaka Simei niankohaka ny fona teo anatrehan'i Davida noho ny zavatra tsy nety nataony. Na dia nisy nanolo-tsaina ary Davida hoe tsy tokony ho vonoina ve Simei noho ny nanozona ny voaositry Jehovah. Dia tsy nety Davida fa namela ny Simei izy. Tsy ho faty Simei ozy izy fa namindra fo taminy. Dia mbola nisy ihany ny fampihavanana nataon'i Davida. Teo ihany koa ny tantaran'ny Joaba sy Mefiboseta. Tsy Joaba fa Iziba sy Mefiboseta. Iziba ilay mpanompon'ny Mefiboseta, tadidintsika ny tantara teo aloha. Izy nasena nikarakara Mefiboseta dia nanao lainga ratsy tany amin'ny Davida izy hoe Mefiboseta tsy mahatoky i Mefiboseta manao ratsy dia nameny Davida ny Ziba daholo ny fananana sy ny lovan'ny Mefiboseta. Dia rehefa
rehefa tafaverina teo indray Davida dia niaino ny tatitra nataony Mefibosety izy teo vao fantatra fa langa daholo ny zavatra nataony Ziba fanaratsiana daholo. Dia tsy niady tamin'ny Ziba indray nefa izy fa nozarainy anankiroa mitovy ny fananana. Betsaka izany ny fampihavanana sy ny famahana olana tamin'ny mpilaminana izay nataony Davida. Toy izay ihany koa no ampianarina antsika rehefa misy ny korotana dia tsy voamaika manampitrotraka isika ry tanora namako na miandany amin'ny hoe za miandany amin'ny anina fa itsy mihitsy ny nanao an'izao. Tsy manao an'izany fa miezaka mampiavana ampilaminana. Mety hisy ny olana eo amin'ny fiangonana, mety misy ny olana ao an-tokantrano na any am-pianarana eo amin'ny fiarahamonina, fa ny lesona dia nampianatra antsika hoe maneho ny fahasoavan'Andriamanitra isika rehefa mamaha ny fifandirana ampilaminana. Mila mangataka ny fahendren'Andriamanitra isika, tsy mila mikorotana isika fa Andriamanitra dia tompon'ny filaminana ary asehoy fa tena zanak'Andriamanitra isika ao anatin'izay famahana ny olana ao anatin'ny filaminana izay. Tian'Andriamanitra raha mba ho toetra antsika ihany koa izay toetra milamina izay. Ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro izany dia nampianatra antsika fa afaka mizara ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa isika amin'ny famahana ireny disadisa sy ady korotana ireny ampilaminana. Nanampy antsika hatsapa ihany koa ny lesona fa afaka mitaratra ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny hafa isika, amin'ny fomba fiainantsika, amin'ny fomba fitenitsika, amin'ny fomba fihetsikitsika sy ny fihetsika asehontsika na dia amin'ireny eritreretina hoe fahavalontsika ireny aza. Dia maneho fahasoavan'Andriamanitra amin'izy ireny tsika ary mamerina an'izy ireny amin'ny lala marina indray. Nanampy antsika hisafidy tsara ihany koa ny lesona dia ny hisafidy ny fahasoavan'Andriamanitra ary mamaha ny olana ampilaminana. Mino aho fa nandray fanapahan-kevitra isika nandritry ny herinandro iny ka hamaha ireny disadisa izay mety tsy nety ny fanaovana tamin'ny namana na tamin'ny hafa ireny ary ampilaminana sy ao ambany fahasoavan'Andriamanitra no hanaovantsika izany. Izay indray lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro mirary soa antsika tanora zandriny indray. Mandra-pioana. Miarahaba ny tanora mantoanto rehetra indray ireo 13 taona sy ny 14 taona. Miarahaba ihany koa ny zokindray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa natratra izao sabata izao izay ahafahantsika mamerina ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro indray. Lesona fahenina no niarantsika nianatra izay nahitantsika ny lohateny hoe fahatsarana miafina. Fa raha iverenantsika kely ny lesona teo aloha izay miresaka indrindra ny hoe maneke dia nahita isika fa ilaintsika ny manana fanetretena mba andraisantsika ny anatra avy amin'ny manodidina antsika, andraisantsika ny bitsiky ny fanamasana ihany koa izay mpanoro sy mpitaridalana antsika. Tamin'ity lesona tamin'ity herinandro ity indray ary dia andeha rahantsika mamerina ny andininy izay natokana mba ho atao fitadidy eo amin'ny Matio 9:2-2 izany. Somary lavalava kely fa mino aho fa mahay tsy anjery ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrano ianao, aza mba mitsokatra ho petra eo alohanao tahaka ny fanao mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azonao ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha manao fiantrano dia aoka tsy ho fantatra ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana ary ny rainao izay mahitanao amin'ny mangingina no hamaly anao. Tamin'ny toerana anankiray dia nisy zazavavy kely anankiray izay nahita fa misy mpifanolo-bodirindrina aminy izay rangahy efa lehibe tokoa ary manirery izy io. Ka nanapa-kevitra izy indray andro fa andeha amboatra biskuit ary apetrany eo am-baravarany ity lehilahy mipetra-drery ity izany biskuit izay ataony izany. Dia nataony tokoa ilay izy ary napetrany teo am-baravarana. No ny apitso dia gaga izy fa nisy nametraka fonosan-javatra ihany koa teo am-baravarany ary nisoratra toy izao ilay izy hoe hitako ny fiantrana izay nataonao ho an'ilay antitra omaly dia indro fa omeko mofo indray koa ianao androany.
dia nalaza teto amin'ity tanànyity any fanomezana tsy aky teniteny ary tsy fantatra hoe izany nanolotra ilay fanomezana. Ny tsenjerintsika teo dia manambara fa misy ireo mpiatsara velatsihy izay manao fiantrana ary mitsokatra opetra eo anoloany ka mahafantatra izany avokoa ny rehetra. Fa milaza kosa ilay tsenjery fa ianao raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao havia izay ataony ny tananao havanana. Midika izany fa aza atao misy mahafantatra, aza ankalazaina ny fanaovana hosoa amin'ny hafa fa aleo ilay irainao izay any an-danitra no ahita ny asa soa izay ataonao. Dia io fanaovana asa soa, fanaovana fiantrana io dia fanompoana kristiana anankiray izay fanehoana izay ilainy hafa dia fanomezana voninahitr'Andriamanitra izany fanaovana fiantrana izany. Dia ao anatin'izany fanaovana fiantrana izany dia mamboatra ny fontsika izy io mba hahatonga antsika hanam-pitiavana andreo manodidina antsika, ary amin'ny fotsotra no tokony hanaovantsika an'izany, hizarantsika izay mahasoa ny hafa sy hanapitsika ny hafa izay manodidina antsika. Ny fanaovana amin'ny fo izany asam-pitiavana izany dia fanompom-pivavahana izay ankasitran'Andriamanitra, ary heverin'Andriamanitra fa sarobidy lavitra noho ny volamena ny ofira ary ny fanaovana an'izany zavatra izany. Ary tsy ilay valosoa etỳ an-tany no andrasantsika fa ny fankasitran'Andriamanitra, ilay valosoa sarobidy izay omanin'Andriamanitra ho an'ireo rehetra izay manao fiantrana. Firifirikory moa no hitantsika fa maro izay manao soa ary mampideraderana izany zavatra izay ataony izany, kanefa ny soratra masina dia mampianatra antsika fa ilaintsika indrindra ny manao soa, ary ilaintsika ny manao soa tsy aky teniteny fa ilay fotsika manolotra, ilay fotsika manao an'ilay zavatra no tena ankasitran'Andriamanitra. Raha toa mantsy isika ka mideratena ao anatin'izany fanaovana asa soa izany dia efa azontsika sahady ny valim-pity antsika eto amin'ity fiainana ity, kanefa ilay valim-pity izay omanin'Andriamanitra ho antsika no tena lehibe indrindra. Ao amin'ny boky Sambatra takila 7:70 dia misy izao teny izao hoe: ny asa-piantrana atao amin'ny mangingina no mampifamatotra ny fo ka mampanakaiky azy kokoa amin'ny fon'ilay anankiray izay loharany fanaova-tsoa rehetra. Tianao ary ve hifamatotra amin'ny fon'Andriamanitra ny fonao? Andao hanao fanandramana dia n'izao, dia ny etỳ an-tany fanazarantena no ataontsika eto amin'ity fiainana ity dia andaontsika hanao fanandramana, hanao soa amin'ny manodidina antsika. Ataovy kelikely izany dingana izany. Androany dia manapa-hevitra hanao soa tsy aky teniteny amin'ny ao an-tokantrano ohatra, dia mitatra amin'ny mpiara-mianatra, amin'ny mpiara-monina rehetra, amin'izay rehetra azonao hanaovana soa, dia lasa fiainanao ny manao soa tsy aky teniteny. Dia mirary soa ny tanora mantoanto rehetra ary dia mirary ianao hanao fanandramana miaraka aminay. Dia veloma teo amin'ny manaraka indray. dia faly miarabantsika rehetra tratran'izao sabata izao, ary miaraba manokana ny zatovy namana afaka miaraka mamerina ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra indray isika miaraka amin'ny mpanomponao fifaliana alaivoka nykoa. Mitondra azy ireo mody, zay ny lohateny, mitondra azy ireo mody. Tantarany Ezra no izy tonantsika lesona, ary eo amin'ny Ezra 7:7 no misy 9 fototra mivaky toy izao: fa Ezra nampiomana ny fony hitady ny lalàn'i Jehova ka ankatoan'izany ary ampianatra ny Israely didy sy fitsipika. Zay zany aloha ny toe-panahany Ezra. Izy dia nampionana ny fony hitady ny lalàn'i Jehova ary dia ankatoan'izany, ary rehefa avy nankatoan'izany Ezra dia nampianatra ny Israely ny didy sy ny fitsipika. Ty Ezra ty zany dia mpampianatra, ary mpampianatra endry. Nizaniza nanantona ny Ezra ho an'ny zanak'Israely dia nampianatra izy didy fitsipika. Ary zay le tokony toetrantsika ihany koa rehefa mba mifanerasera amin'ny namana
rehefa mba miona amin'ny olona de mba didy sy fitsipika reo zava-mahasoa reo zava-mampandroso zany mba resahana. Zay ilay lohateny manao hoe mitondra azy ireo mody. Ianao io ange de manana iraka hitondra andreo namanao reo, hitondra andreo olo-pantatra reo hiaraka ody aminao. Tsy hoe manatitra azy any an-tranony na mody any an-tranony, zay mety hoe eo ihany fa ny ompitiavana amin'ny mampinamana. Fa eto de ody any amin'ilay fiainana mandrakizay zay fanomanin'Andriamanitra. Zay zany anisan'ny adiditsika mitondra ny namantsika ho any an-danitra. De tiana ny mampafantatra araka ny tantara ary. Fa rehefa nitarika an'ireo naman'ireo ody Ezra, tena hoe mody ara-baky teny any amin'ny tanànan'izy ireo zany, de nisy hatrany amin'ny efatralina ny zanak'Israely nanaraka ny Ezra, nentiny nody efatralina. Vahoaka zany kanefa de tsorina amintsika ihany koa fa tsy efatralina fotsiny ange ny zanak'Israely tokony ody fa reo efatralireo aloha zany no nanaiky. De fantena mipetraka de zao nisy tsy nanaiky nga fa aiza avokoa ny Israelianina rehetra nyreo efatralireo ihany no nanaiky nandeha nody, nanaiky ny lalàn'Andriamanitra, nitandrina ny didin'Andriamanitra araka ny lazainy Nehemia. Satria ny Israely hafa zay tsy afaka nody de satria nanambady tamin'ireo olona hafa firenena ry zareo. Zay zany no antony. Inona moa zany lesona tsoahana amin'izany? Ianao zany raha vao manambady hafa firenena de taraiky eo amin'ilay firenena zay nangalana vady ianao na lahy na vavy. Ary isotonantsika lesona sy fampiarana zany hoe rehefa nambady hany de Israelianina ohatranao alaina vady de amin'izay mba tafody ianao afaka mifampitantana nareo makany amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa ny akamaroany zanak'Israely tsy tafody, tsy tonga tany amin'ny tany zay nampanantenaina de izy ireo nanambady firenena hafa ary tamana tsara tany amin'ny tanin'olona, de nijanona tany amin'ny tanin'olona izy ireo noho ny resaka fanambadiana. Amin'ny ankapobeny zatovy de efa somary miresadresaka zany ige, miresadresaka zany hoe fanambadiana zany. Ka raha nambady any ianao zany mba tonga anao tafody de Israelianina ohatranao alaina vady. Efatralina monja ny zanak'Israely nandeha nanaiky ny teniny Ezra fa ny ankoatran'izay tsy nanaiky satria efa niankina tamin'ireo firenena hafa ny fony ary adinony mihitsy fa izy ange ka tsy tokony eto amin'ity fireneny ty, ity tany ty ange ry tanora namana mivahiny ihany tsika neto hoe tsy eto ny tanindrazantsika, tsy eto ny firenentsika fa ny fanjakan'ny lanitra no efa nomanina ao antsika. Fa eto isika de mifampitaona ody any an-danitra ary manana didy manana ndraikitra n'izany ianao zay mijery, ianao zay miaina any koa amin'ny alalan'ny radiozis. Ka de raiso amin'ny fo ary zany hoe mitondra azy ireo mody zany tsy tia tena fa mba miara-mody amin'ny namana. Mampalahelo ange ny mieritreritra an'izany hoe namana niaraka taminao teo nefa ka de ho very de ho ianao ihany ve no vonjena, fa raha vovonjy ianao de vonjeo koa ny namanao. Zany ny toetra ny Ezra ary ny fampiarany an'izany rehefa miresaka izy, rehefa miona amin'ireo namana izy de miresaka ny fahasoavan'Andriamanitra, didin'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra ny tokony atao rehetra. Irariko mba ho toy izany koa ianao eny amin'ny fiarahamonina sy eny amin'ireo namana zay mifanerasera aminao de mba mitondra azy ireo mody. Zay ny mission-nao, zay ny iraka mpanaovananao. Toy izay loha hevitritsika ary de manome fotoanantsika indray fifaliana ny Franco amin'ny heriny toy izao ho an'ny jatovo. Zay ry seha. Faly manolotra haraba antsika rehetrarehetra indray amin'ity lesona fahaenina ity mandeha ny fotoana afaty amin'ny volana Novambra sady isika miazakazaka kanefa naizana tsy zany aza dia manana teny ambara aminao mandrakariva Andriamanitra
satria tia ny kolokoloana ho amin'ilay fiainana mandrakizay isika rehetra. Lesona fahaenina zay tona lohatiny hoe fanambarana maro hafa momba ny Jesosy. Milohan'ny arahantsika mandinika an'izany dia andehantsika hiaraka ivavaka. Andriamanitra rainay io zay any an-danitra, tonga eo amin'ny fotoana rahanay mandinika ny lesona sekoly sabata indray zahay, mangataka anao mba amila fosy antra anay ka anadio anay amila ny elokay. Ary eo ka kosa ny fanena masina no ambomba anay, aninika ny foamampanay anay, azonay matakatra zay tianao ambara, ka ny teninao zay ho renesinay dia tsy andalo fotsiny aminay izy ireny, fa anaovanay fanandramana vaovao indray miaraka aminao. Dia mitaizo mpiaino izao aoka niny fiatananao mba hanjaka ompona Israely avy aminaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Fanambarana maro hafa momba ny Jesosy. Ny andin-tsoratra masina zay natao tadiana dia zay voalaza amin'ny filazantsarany Lesona toko 2:20 ka ny 2:17. Tsotra kely izy io ary mora foy. Dia hoy izy hoe ary izao raha sandra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatona. Izao o Jesosy, raha sandra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatona. Inona le hoe asandra hiala amin'ny tany? Onjy rehefa izany dinidinika izany. Fa ny zavatra misy zany dia zao, misy fanambarana maro ato amin'ny lesona rahantsika mikasika ny amin'ny Jesosy. Ary hitantsika hoe izy avy izany nanao fanambarana izany, ary hitantsika hoe nanahoana ny vokatra ilay fanambarana. Andeha ho zarentsika efatra ilay dinidinika. Dia ny voalohany, ny fanambarana zay nataon'ny Jaona mpanao batisa; ny faharoa, ny fanambarana zay nataon'ny Jesosy; ny fahatelo, ny fanambarana zay nataon'Andriamanitra ray; ary ny fahaefatra farany dia fanambarana zay nataon'ny vahoaka. Reo zany nandeha mba hojerentsika amin'ity dinidinika ity. Ny fanambarana nataon'ny Jaona mpanao batisa no andeha hojerena voalohany ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 3 ka manomboka amin'ny 15 no hojerentsika amin'ity androany ity. Jaona toko 3 ka ny 15 sy ny manaraka. Ary nisy fifandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray tamin'ny amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianaka anao taminy hoe raby eo, ilay tany aminao tany andafony Jordana zay nambaranao indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra manatona azy. Jesosy Jaona namalika nanao hoe tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo no vavolombeloko, fa hoy izao tsy izao no Kristy, fa ny aloha ny raha ny hialoha azy aho. Izay manana ny ampakarina no mpampakatra, fa ny sakaizy mpampakatra zay mitsangana sy mihaino azy dia mifalindrina noho ny feon'ny mpampakatra. Ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo, fa izao kosa tsy maintsy mihena. Zany no fanambarana nambarany Jaona. Nisy fifandirana teo amin'ny Jaona sy ny jiosy anankiray momba ny resaka batisa. Ary toa hoe nitoroko an Jesosy teo amin'ny Jaona ny mpianatra manao hoe toa mitombo anie ny mpanaraka an Jesosy lay nambaranao fa manao batisa any andafony Jordana. Toa hitarika ny sainy Jaona ireto mpianatra reto mba hialona an Jesosy, satria azo eritreretina fa nanana fialonana reto mpianatra reto. Fa i Jaona kosa tsy voasarika ho amin'izany fony, tsy nisy fialonana tao am-pony. Ary nampatsivony tamin'ireo mpianatra reo fa tsy izaho aniny Kristy, fa hoy Jaona zange ny rahina fotsiny elo lalana azy. Dia mbola nambarany Jaona mihitsy, ary zay le fanambarany Jaona. Ary ny fanambarany Jaona io dia maneho ny tena fahalebiazana ao anatin'ny fanitretena no ahitantsika ny tena atao hoe fahalebiazana. Hoy Jaona, izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Zany ny toe-tsaina kristianina, zany ny tokony toe-tsain'ny olona mpanaradian'i Jesosy. Jesosy tsy maintsy mitombo, fa ianao tsy maintsy mihena. Zany ny tena fahalebiazana.
nanao fampitahana tamin'ny jesosy ijaona ka naneo fa izy milay misy dia ambonino izao raha mihoatra no izay izy raha teo efa talohako izy no mpamonjy antsika tsiraray avy ary izay fanambarana izay no nambarany jaona eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo dia zao no nambarany tenin'andriamanitra amin'ny filazany tsarany jaona toko voalohany ka ny andininy faharoa amby telopolo dia hoy izy hoe ary zao nanambaraka nanao hoe izao nahitany fanahy nidina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny ary zaho tsy nahalala azy fa izay naniraka anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinan'ny fanahy no sy hitoerana dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Ny fanambarany jaona zany dia izao Jesosy no zanak'Andriamanitra ary zay fomba fisainana izay no tiany Jesosy napetraka teo amin'ireo mpianany hoe Jesosy aine tsy tonga tahaka indray mpanao politika na tahaka indray mpitaritafika fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra izay hanolotra ny tena no sorona no fahotana izao tontolo izao. Re mpiara-mianatra namana isany izany no fanambarana voalohany nambarany jaona ny amin'ny Jesosy. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Ary tiany Jesosy, tiany jaona mipetraka amin'ireo mpianatra ireo fa ilay zanak'Andriamanitra io no mitondra ny famonjena ho antsika tsiraray avy. Tsy amin'ny filozofian'olombelona na amin'ny fianarana vitanao na amin'ny siansan'olombelona na zona famonjena fa amin'ny anaran'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ka izay manolo tena ho azy dia omeny tonorana izany famonjena izany. Izany ny fanambarana nambarany jaona. Ny faharoa dia ny fanambarana izay nataon'i Jesosy. Ao amin'ny filazantsarany jaona toko fahaenina ka ny andininy faraky amby 10 ka hatramin'ny faraky amby 20 no ahitantsika ny tantara. Ny tapany voalohany dia hitantsika efa namahana olona 5,000 lahy Jesosy maheriny izany novokisany ireo olona ireo. Ary rehefa voko ireo olona ireo dia gaga ny olona teny ity no misy teny ity mety atao mpanjaka dia nitarika azy ny sambotra azy saika sambotra azy ny olona hoe andao ianao atao mpanjaka. Ary taty aorila nazavain Jesosy ny tena anto ilay fakakana amin'ilay mofo fa iny mofo iny ange dia tandindo ilay mofo midina avy any an-tany. Zay nahatonga Jesosy ilaza hoe izaho no mofinaina. Eo amin'ny jaona toko fahaenina ka ny andininy 5:30 nambaran Jesosy amin'ny antsipiriny fa ny nofony io mofo io izay omeny ho tonga fiainana ho an'izao tontolo izao. Taitra ny vahoaka ahoana natanteraka an'izany. Nisy ireo nanaiky an'izany toe-javatra izany, nisy kosa ireo tsy nanaiky ary ireo tsy nanaiky dia niala tamin'ny fanarahana an' Jesosy. Ary zao ny zavatra antrango amin'ny jaona toko fahaenina mampalahelo ilay toe-javatra. Jaona toko fahaenina ka ny andininy 5:20 hatramin'izany dia maro ny mpiana no niemitra ka tsy niara andeha taminy intsony. Noho izay fa filazana izay tsy takatra izy ireo satria izy ireo nanantena fa Jesosy enge no hanafaka azy amin'ny fahoriana mahazo azy amin'ny Romanina. Jesosy no tokony hanafaka azy, Jesosy no tokony mpanjaka. Kanefa ito Jesosy dia nilaza fa izany tsy maintsy hanao sorona ny tenako amonjena anareo. Dia maro no niala. Tamin'izay fotoana izay dia nanontany ny mpianatra 12 lahy izy, ny 7:20 manao hoe ianareo koa va mba te hiala? Nalahelo Jesosy. Dia nitodika nakany amin'ny mpianatra izy, ianareo koa va mba te hiala? Tamin'izay fotoana izay teny Simona Petera dia namaly azy hoe Tompo akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Izany no tokony fanapa-kevitra raisintsika androany manaiky fa Jesosy no manana ny fiainana mandrakizay. Zava-dehibe ny fanambarany Jesosy. Ary zavatra nisy dia izao Jesosy no ilay mason'Andriamanitra araka ny fanambarana ito. Fahatelo ho resantsika dia ny fanambarana izay nataon'Andriamanitra ray. Ary ny fanambarana nataon'Andriamanitra ray io no tena milaza ny faratapo ny fankalazana an' Jesosy. Fantatsika tsara fa ny boky ny filazantsarany Jaona tena nanomboka ilay tamin'ny voalohany ny teny
ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary lay teny dia tonga nofo ary ny zatra nisy ny fanahy masina no vavolombelona nanambara an' Jesosy tamin'ny dina sy ny toerany teo aminy tamin'ny fotoana ny batisa ary dia milaza Jesosy ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 5 eo amin'ny 9:7 sy ny 9:8 dia zao voalazany fa izao kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona fa ny asa nomeny raha iaho ho vitaiko dia izay asa atao dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny rahany ray ary ny ray izay naniraka izy no manambara ahy nanao fanambarana Andriamanitra ny amin' Jesosy fa inona ny fanambarana nataon'Andriamanitra ray an' Jesosy Andriamanitra ray no nanambara ny tia nambara zany ny tia nambarano andinina io dia ampifandraisin' Jesosy amin'ny ray ny asa sy ny fagagana ataony Jesosy tsy misaraka amin'ny ray ny amin'ny fotoana rehetra ho anao amin'izay raha tianao ahomby ny zavatra ataonao aza misaraka aza tapahana ny fifandraisanao amin'i Jesosy aza tapahana ny fifandraisantsika fa inona ny fanambarana nataon'ny ray ny fanambarana nataon'ny ray dia ny voalaza amin'ny filazantsarany Matthieu toko 7 filazantsarany Matthieu toko 7 ka ny 7:10 filazantsarany Matthieu toko 7 ka ny 7:10 no andeha ho jerentsika dia zao no voalaza le teny Matthieu toko 7 ka ny 7:10 ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako ao amin'ny Matthieu toko 7:10 ka ny 7:10 dia zao no fanambarany ten'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu toko 7:10 ka ny 7:10 ary raha mbola niteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo ary inzao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako izy ho ianao zany no fanambarany ray milaza fa Jesosy no zanak'Andriamanitra teo amin'ny fanaovana batisa an' Jesosy dia nanatrika teo lay Andriamanitra ray ary nanatrika teo ny fanahy masina lay Andriamanitra fanahy masina teo zany ny Andriamanitra zanaka natao batisa nanatrika teo ny ray nanatrika teo ny fanahy ary nisy feo nanambara pahabe maso ity no zanako malalako izay sitrako izy no ianao ary izy fanambarana ataon'ny Jaona ao amin'ny Jaona toko 5 io no nilazana ny mombany amin'ilay hoe ary zao raha sandra hiala amin'ny tany dia taona ny olona rehetra anatona zavatra nitranga ny fanaovana batisa an' Jesosy no fanombohan'ny asany teto tany teo amin'ny fanaovana batisa an' Jesosy no nialazana izy no zanak'Andriamanitra ho anao izay miaina io ho antsika izay mandray izao fandarana izao eo amin'ny fotoana naovana batisa ny olona anankiray dia milaza ny fomba ofisialy Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra ianao tia ho zanak'Andriamanitra ve ianao andeha mirotsaka amin'ny rano batisa tahaka an'izay nanaovana an' Jesosy ny zavatra nitranga nefa nanano saratra ihany asan' Jesosy taty amin'ny farany satria ninjeny Jesosy ary misy aza naniry ny hafaty azy ireo mpitona fivavahana tamin'izay fotoana izay tao amin'ny fotoana io dia zao ny zavatra nitranga amin'ny filazantsarany Jaona Jaona toko 12 filazantsarany Jaona toko 12 ka ny 9:20 Jaona toko 12 ka ny 9:20 raha eo mankalaza ny anaranao dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray ary ny vahoaka izay nitsangana koa dia nahareka nanao hoe kotrokorana izany dia hoy ny sasany anjely zany anjely no miteny taminy Jesosy namalika nanao hoe tsy noho izao nahatongavany izany fanony aminareo 9:20 ary izao raha sandra hiala amin'ny tany dia taona ny olona rehetra anatona ny zavatra mitranga eo amin'ny fotoana izay anombohana Jesosy eo amin'ny azo fijaliana satria nasanatra hiala amin'ny tany izy eo no hitonan'ny olona rehetra koa Jesosy anatona azy ary eo amin'ny orana azo fijaliana no fotoam-pankalazana lehibe indrindra tamin'ny fanambarany ray momba Jesosy ka nanondro hoe ity ilay zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahavitany izao tontolo izao io ny faratapon'ny asa izay nataony Jesosy ny fanambaran'Andriamanitra ray zany dia milaza fa Jesosy no avotra hamonjy antsika ary ny farany no resantsika dia ny fanambaran'ny vahoaka efa hifarana ny andro firavoravoana
tany jerosalema tamin'izay fotoana izay nitsangana jesosy indro vahoaka marobe ny aino azy de zao ny vonotenina nataon' jesosy amin'ny toko fafito andiny fafito amin'ny telopolo sy fahavalo amin'ny tempolo manao hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatonahaka isotro izay mino ahy de isy ony rano velona iboiboika avy ao ankibo inona ny tiany jesosy ambara nanahirana ny olona zany nanao fanambarany amin'ny tenany izy inona ny tiany jesosy lazainy eto de tiany jesosy lazainy fa izy no fiainana ho an'ny tsirairay avy raha misy olona maniry fiainana ho jesosy de aoka izy anatonahy ary zay mino ahy de isy ony rano velona iboiboika zany hoe isy loha rano fiainana mandrakizay ao ankibony araka ny voalazan'ny soratra masina nandrehan'izany ny olona de samy nanao ny filazao iza jesosy ka de samy nanana ny fanambarany ny olona amin'ny filazantsaranyjaona toko fafito filazantsaranyjaona toko fafito de samy nanao ny saratsaina ny olo iza ary ty lehilahy ty de sasany manao hoe ity tokoa ilay mpaminany ny sasany indray de nilaza manao hoe itiany kristy ny sasany indray de milaza fa hoe izy de zanak' josefa samy nanana ny filazany ny vahoaka ary ny zavatra nisy de nampalahelo ny saratsaina ireto oloreto hoe ahoana no tanteraka an'izany hoy izy reo hoe movy jesosy eritreritra zany hoe avany Galili hoe izy mpanjaka hiteraka any zavatra nisy ry havana samy nanana ny filazany izy reo ary teny saratsaina eny fa na de ireo mpiandro raraza de sanganena amin'ny teny zay nambaran' jesosy fa so ihany fa teo nisy fariseona anankiray zay naharotony zaona ny ilazana zay amintsika indray de ny amin'ny nikodemosy de niaro ny hevidratsy ny tetidratsy an'ireto olona ireto ka nilaza izy manao hoe moa manameloka olona va ny lalantsika raha toka mbola tsy haino azy alohan'zay aloha ka mahafantatra an'izay nataony isika hoy nikodemosy de taitra izy ireo fa nga ianao kozy izy mba resy lahatra ny fanambarana ataon'ny vahoaka nampiteraka fisaraon-tsaina ary nafantarana fa jesosy no ilay mpamonjy izao ny tontolo izao nikodemosy sy ry mpiara-mianatra namana ty ampamaranana de nanaiky an' jesosy ho tompony fiainana izy tena nanaiky nikodemosy ary fantatsika tsara fa rehefa maty jesosy de anisany karakara ny vatiny jesosy izy ary izao nampalahelo izy ny fanambaran-dato hoe ary izy ireo namalika nao taminy hoe ianareo koa nga avy any Galili dinio de ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galili ireo mpampianatra tamin'izany fotoana zany de mieritreretra hoe tsisy mpampianatra any Galili kanefa tiako ny laza amintsika fa betsaka ireo mpaminany zay avy ao Galili takan'izany ry Debora takan'izany ry Baroka takan'izany ry Tola Ilona takan'izany ny Jona mpaminany de avy ao Galili ing izy Ilisa ry Osea ty nambara amin'ty androany de betsaka ny fanambarana momba an' Jesosy fa tokana ihany raha fitiana izy rehetra ny fanambarany ten'Andriamanitra Jesosy no zanak'Andriamanitra Jesosy ilay zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotako sy ny fahotanao raha mino ianao hitondra famonjena ho anao izany tenin'Andriamanitra izany andehary anohana izao indray amin'ny lalana fanatitra isika ka de ho anao fanatitra indray isika mba karakarahantsika an'ity sekoly izay rahantsika manana ity
mivavaka isika. Andriamanitra ao misaotranao izay no ny fahalalantanana izay nomenao any tsiraray avy ka afaka nanolotra ny fanatitra fanohanana izao sekoly izao. Misaotranao ihany koa no ny lesona izay nomenao anay teo ny arahana ny anatra ka nahafantarana ireo fanambarana maro samihafa sy ny fandraisan'ny olona izany sy ny vokatra izany teo amin'ny olona. Ampio zahay mba hanaiky anao androany amin'ny fanambarantenanao fa i Jesosy zanakao no ilay mpamonjy anay, izy ilay zanak'ondry manaisotra ny fahotany tsiraray avy. Dia ampio zahay hanaiky an'izany ary mitahiny mpiaino rehetra mitahiny tsiraray avy. Vavaka tonoina signa tany aminara Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao.